Palmerabantsika ry havana malala rehetra amin'ny tompo mahatratra ity fotoana ity indray vavaka isika. Raha io tsy mitsara zay ny misaotra anao ny amin'ny fitahina manana ambiampy arotsaka ao aminay ry indrindra omenao fotoana izay ahafahana indray miatrika izao fotoana ianarana izao tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Dia miaraha aminay ary tompo vokiso ny teninao izahay, vokiso ny fampianarana avy aminao izahay mba ahafatanay mitondra ny fiainanay araka anao Andriamanitra iray. Dia misaotra ireo manatrehanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary havana, lesona antsika amin'ity anio ity dia lesona faharoa ambin'ny folo ny momba an'Andriamanitra. Lesona faharoa ambin'ny folo ny momba an'Andriamanitra. Ao anatin'ny atao hoe didy folo tsika raha fampatsiahiva raha tsy ahivina kely dia ny didy folo mizara roa. Dia misy ny momba an'Andriamanitra didy voalohany hatramin'ny didy fahaefatra ary ny didy fahadimy ka hatramin'ny fahafolo kosa dia momba ny olombelona. Eo amin'ilay momba an'Andriamanitra isika izao. Rehefa bangona ireo hoe momba an'Andriamanitra ireo dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny zava-dehibe. Ary ireo tena ilay tenenin'i Jesosy ilay hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra, ny fanahinao rehetra. Rehefa tianao Jehovahandriamanitra, rehefa manome voninahitra azy ianao dia tsy vitanao ny anao izay ratsy eo masony, izany hoe tsy vitanao ny andika ireo didy izay omen'Andriamanitra anao. Ny didy voalohany dia izao: aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Jereo ry havana ny baibolinareo amin'ny Exodosy 20 dia ny Deuteronomia 5 ao no ahitantsika amin'izany didy folo izany. Aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany, izany hoe aza mametraka zavatra anankiray tia Andriamanitra, aza mametraka zavatra anankiray mitovy laharana amin'Andriamanitra, aza mametraka zavatra anankiray ho ataonao ambonin'Andriamanitra, aza mametraka zavatra anankiray ataonao manakaja noho Andriamanitra. Anisan'izany zao ohatra hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Misy olona tena hoe tsy andeha hivavaka satria ny akanjoko tsy mety, na hoe nivaly niala ilay bokitr'akanjo fa tsy ho any am-piangonana. Misy olona tena manao an'izany, fa ho anao kosa tsy manao an'izany ianao, satria ianao mahafantatra tsara fa tsy ny endrika ety ivelany ny tian'Andriamanitra fa ny endrika ny fonao ato mihitsy ny tadiavin'Andriamanitra atolotra ao azy. Ny didy faharoa: aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, aza miankohoka eo anatrehany ary aza manompo azy. Ny zavaboary rehetra ry havana dia nomen'Andriamanitra, ary Andriamanitra eto ambony eto dia ny olombelona eto dia ny zavaboary rehetrarehetra ankoatran'izay no ato ambany ato, ataoko ngezangeza mihitsy satria maro ilay zavaboary. Ianao zany rehefa manao sarin-javatra voasokitra, le voasokitra sokirina le izy fa tsy hoe zavatra voasokitra le izy fa tsy hoe zavatra voasikotra, satria tsy hoe sikorina fa hoe sokirina. Zavatra voasokitra zany le izy satria sokirina le izy, le ohatran'le statue zany, izay no dika le izy. Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, aza miankohoka eo anatrehany, aza manompo azy. Le hoe miankohoka eo anatrehany dia mametraka azy ho amboninao zany. Ary tadidio nefa ry havana ilay sarina ataoko teo hoe tia Andriamanitra dia tia ny olombelona dia ato ambany ato amin'izay indray ny zavaboary rehetrarehetra. Ka raha ianao no miankohoka eo anatrehany io dia lasa mampakatra nyty eto ambony eto indray zany, dia ianao indray midina ato ambany ato. Ny zavaboary ry havana dia miaraka daholo ireo. Ny zavaboary rehetrarehetra ireo raha mamboly hazo ianao ohatra, raha mijery ny hazo na ataonao mitolefika manao ohatran'izao io hazo io fa mitraka manao ohatran'izao io, miandrandra an'Andriamanitra io, manome voninahitra an'Andriamanitra io. Dia ianao te hiditra any ambaniny any ka tadidio hoe ny zavaboary rehetrarehetra anatina zavatra anankiray ohatran'izao, ka raha vao ataonao ambony daholo zany ny zavaboary. Ary izay no mahatonga ny olona sasany mivavaka amina elefanta, mivavaka amina voalavo, mivavaka amin'ny omby, rajako sy ny sisa rehetrarehetra reny, satria
nataony ambony de rehefa ataonao ambony iny no Andriamanitra de zao ny dikany hoe ao ambony ao daholin'ny zavatra rehetra ka nankisoa aza lasa amboninao ny alika lasa amboninao zay le hoe aza manao sariny zavatra voasokotra zava-boarin'Andriamanitra daholo reny rehetrarehetra reny tsy alaonao ve lay mpamorona no tompoina toy izay le zavatra nyforonina ohatra ny tomobila ihany io tsy alaonao ve lay tompo lay ino moa zany lay mpanamboatra n'lay tomobila no alaina namana toy izay le tomobila zay ihany le izy io fahatelo ry havana ny didy fahatelo de hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao le hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao de matetika heverin'ny olona fa hoe fahotana le manonona ny anaran'i Jehovahandriamanitra fa izao le izy raha ianao ohatra Samba ny anaranao ka amin'ny fotoana anankiray ianao de misy miantso Samba mitodika ianao satria misy miantso ianao de izy le olona tena saky ninjera Samba mitodika ianao tsara be ty Samba mitodika ianao nefa rahanao satria nitononona amin'ny zavatra tsisy dikany ilay anaranao zany hoe aza manonona foana ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao zany hoe aza manonona ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny zavatra tsisy dikany rehefa hivavaka ianao manonona ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao atsoa izy hiara-dalana aminao hanampy anao hitary-dalana anao hanolontsaina anao Jehovahandriamanitra ny resahana azonao antsony izy amin'ny andro mahory amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao zany akory tsy midika hoe tsy teny mihitsy ny ianao hoe Jehovahandriamanitra rehefa mivavaka tena zany mihitsy ny azonao atao hoe antsoy Andriamanitra rehefa mivavaka ianao ary rehefa mivavaka ianao amin'ny fotoana rehetrarehetra izay ilanao azy afaka mivavaka foana ianao mihaino anao izy fa le tenenina teneny hoe aza manonona foana ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao de hoe aza antsona amin'ny zavatra tsisy fotony Andriamanitra na hoe antson'Andriamanitra ho ataonao hoe mba ren'Andriamanitra nefa ny ianao mandainga tena zavatra saropady amin'Andriamanitra zany zavatra tsy milamina amin'Andriamanitra zany fa ilay fiantsonao an'Andriamanitra mba zavatra tsara zavatra mba misy dikany misy fototra mazava de eo anatrehan'izany moa zany hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny fivavahana amin'Andriamanitra didy faefatra ry havana de hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy ny fomba mampanao tamin'ny andro sabata ry havana de fa tena lany daty zany fa ny foto-kevitra kosa mbola mijoro ny amin'izany resaka hoe sabata izany ny atao hoe sabata amin'ny teny malagasy de hoe fitsaharana rehefa miresaka zany tsika hoe mahatsiarova ny andro sabata de hoe mahatsiarova ny andro fitsaharana anamasina azy na hoe anomezanao importance an'io fotoana anankiray io ilay sabata ry havana de tsy andro fa fotoana ilay sabata ry havana de tsy hoe rehefa sabotsy manko ny adventiste manko tena miteny mihitsy hoe sabata mira sabotsy eny misy hoe sabatsy fa tsy midika izay hoe sabotsy ny sabata fa ny sabata de fitsaharana ka tsy ny fotoana tsy lay andro zany zava-dehibe fa lay fotoana hitsaharanao araka le niteneniko teo hoe ny fomba mampanao amin'ny andro sabata dia lany andro fa ny foto-kevitra kosa ny votoatin'ny sabata de mbola mitoetra mandrakariva amin'ny maha kristianina atsika tamin'ny fotoana fa maninona moa tsika ny lasa mivavaka alahady na tonga atsika lasa mivavaka alahady ry havana de izao ny nomen'Andriamanitra ny tamin'izany fotoana zany ny sabata ny sabotsy ny vavahan'ny olona ary rehefa nivavaka ny zanak'Israely tao amin'io andro sabotsy io dia nivavaka soamatsara rehefa tonga Jesosy Kristy de mbola na Jesosy aza de nivavaka rehefa sabotsy fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy andro voalohany tamin'ny herinandro zany hoe andro alahady zany rehefa nilatsaka ny fanahy masina andro alahady zany ary
tena hoe natao indrindra ny andro alady satria rehefa nivavaka ny kristianina tamin'izany fotoana zany de nivavaka izy a rehefa sabotsy fa rehefa tonga koa ny alady de nivavaka izy de hoe ho atsika kristianina de ndao tsika hivavaka ihany koa rehefa alady mba ho fahatserovana lay nitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty mba ho fahatserovana lay nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly de misy miteny am'izay rehefa avy eo hoe nareo mivavaka alady reo mpanompo sampinareo tsy rehefa nge le alady amy teny anglisy hoe Sunday sanna mira masoandro nde mira andro nareo mivavaka amy masoandro nareo matoa nareo mivavaka alady de valiana fotsiny koa inona ny dikany sabotsy amy teny anglisy Saturday le Saturne de andro nareo koa zany mivavaka amy Saturne fa tsy any le zavatra fa ny dikan'ny teny hoe sabata dia fitsaharany manana fotoana hitsaharana ianao ary zany mahatonga anahako miteny foana ny amin'ny ankizy ny amin'ny azafady tsy hoe ankizy fa ny amin'ny olona rehetrarehetra zay tonga aty Maorisy mba tonga de miteny amin'ny mpampiasa azy mba hivavaka rehefa alahady de rehefa manana an'izay fotoana alahady zay ianao manana fotoana hitsaharana ianao fa rehefa manaiky ianao nivavaka amin'ny andro alahady de manomboka eo ianao de asain'lay mpampiasa mivavaka foana rehefa manaiky ianao hiasa amin'ny andro alahady anankiray fotsiny de manomboka eo ianao de fa hiasa foana ianao zay rehefa alahady amy lahady ndray miasa ianao tsy asa ianao milady roako ianao ao ary fa hiasa de zay le izy fa de ny vao manomboka ho de fa teneno ny mpampiasa anareo mba tsy hiasinareo rehefa alahady zay le dity fa efatra de okazay tapitra manaraka indray tsika mijery an'ilay didy anakenina manaraka teny momba ny olombelona hivavaka isika ry havana tompo misaotra anao zay fa Andriamanitra tianay tokoa ianao ary vokatr' izany fitiavanay ianao zany no mahatonga anay tsy mitsahatra ny misaotra anao mankalaza manome voninahitra anao ny amin'ny fotoana omenao anay nafahanay ihany koa nandray fampianarana avy aminao de miaraha aminay tompo ampio zay mba tena hoe anaja tokoa ny didinao amin'ny fiainanay rehetra de misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zay indray ary havana samita in'Andriamanitra miraso